Mbola faly miarabantsika rehetra indray ry havana malala rehetra amin'ny tompo. Mahatratra ity alarobia faha 7 ambin'ny folo ny volana janoary taona 2024 atao anatin'izao sakafom-panahin'izao ribanjinantsika ny loha hevitra manao hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Ndeha hivavaka isika ry havana. Ry tompo rainay an-danitro, rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay rainay be fitiavana, be endrafo, be fahasoavana. Mideranao zay tompo, noho ny amin'ny tanam-pahasoavanao zay nandrakofanao anay ka nanomezanao andray izao maraim-baovao izao, ahafahanay miaraka aminao, indrindra miaraka aminao amin'ny alalan'izao sakafom-panahy izao, izay ahafahanay indray mandray ny teninao, miaina izany, mandray ny hafatrao, miaina izany, mampita izany amin'ny hafa ihany koa. De misaotra tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ary havana, ny sakafom-panahintsika amin'ity an'ity dia arak'izay hita ao amin'ny Jaona 7. Jaona 7 ka ny andininy voalohany hatramin'ny faha 7. Jaona 7 dia ny andininy voalohany hatramin'ny faha 7. Toy izao mivakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony voateraka. Ary ny mpianany nanontany azy hoe, Rabio, iza moa no nanota? Io lehilahy io va sa ny ray aman-dreny no de teraka jamba izy? Jesosy namaly hoe, tsy io lehilahy io no nanota, na ny ray aman-dreny, fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola atoandro ny andro. Avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao dia fahazavana izao tontolo izao. Rehefa nilaza izany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora. Dia naosi ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, ndeha, sasao ny masonao any amin'ny Farisy Siloamo, izay atao hoe raha adika ny rahina. Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Anapaka ao am-ponareo ny ry havana ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ity soratra masina ity ry havana dia miresaka indrindra ny amin'ny nampahiratan'i Jesosy ilay lehilahy izay lazaina hoe teraka jamba. Ato anatin'ny izao soratra masina izao dia ny andimy voalohany dia azo lazaina hoe mahita ny rehetra ny tompo Jesosy. Mahita ny rehetra ny tompo Jesosy. Mahita ny fiainanao rehetra ny tompo Jesosy. Ao ny tsara, ao ny ratsy, ary ao azany zavatra izay ezahanao afenina, fa miteny aminao hitan'ny Jesosy daholo zany rehetra rehetra zany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, tsy misy miafina amin'Andriamanitra ny fiainantsika. Any amin'ny mpanao salamo any dia miteny an'izao hoe, andeha any an-tany efitra, any ianao. Andeha any anatin'ny ranomasina, any ianao. Andavaka lavaka dia ao anatin'ny lalina mikitroka ao, any ianao. Izay rehetra rehetra misy atsika, misy an'Andriamanitra. Izay rehetra rehetra ataotsika, hitan'Andriamanitra. Eto izao le jamba dia mipetraka teo, tsy niteny hoe mba mangataka tompoko fa jambatra any an-kibony reniko hoe, tsisy niteny an'izany teo fa mba mangataka fotsiny no nataony. Fa Jesosy mahafantatra. Ary possible be mihitsy ny Jesosy nandalo teo dia niteny tamin'ny mpianatra, ha, io jambatra any an-kibony reniny io. Fa rehefa niteny an'izany Jesosy tonga dia tonga ny mpianatra, iza no nanota? Le io sa ny ray aman-dreniny? Ary idirantsika amin'ny faharoa mihitsy koa izay teny izay hoe ny mpianatra dia maika hitsara hatrany. Ny mpianatra dia maika hitsara hatrany.
raha ataoko anina zany de ireo olona eo akaikin'i Jesosy Kristy maika tsara hatrany. Raha ny olona rehetrarehetra manodidina teo zao mety tsy nisy nieritreritra an'izany teo fa reto mpianatra reto marani-tsaina de maika be mihitsy ny hitsara hoe iza ny nanota. Raha le zalahy ty ny nanota de avelao izy ho jambo eo, nefa teraka izy de efa jambo. Eo amin'ny fiainana tokoa tsika ry havana dia maro ny olona manao tahaka an'izany. Misy zavatra mitranga anankiray, fanontaniana voalohany qui est le responsable, ary zany de mandeha any amin'ny orinasa rehetrarehetra any. Who is the guilty? Zay daholo ny tenenin'ny olona vao misy zavatra anankiray mitranga. Misy fotoana nanao accident fa ny zavatra tenenin'ny olona voalohany, vous êtes en tort. Moi pas. Zay vao ay d'accord non va mitady voalohany indrindra izay fahadisoan'ny olona anankiray. Ry havana, matetika tsika tokoa no mitady an'izay fahadisoana izay mba hanakianana an'le olona, mba hitsarana an'ilay olona eo. Soratra masina nefa de miteny hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Raha nanao an'izany le olona iny ohatra, raha izy ny nanota, anaso ny tompo zany fa ianao jerena. Manahoana ianao mandinia teny hoe zaho tya nanao ahoana ny toetrako, ahoana ny momba ahy, mba hahafahanao manamboatra izay mombamomba anao. Fa izao anefa eo amin'ny 15 de zao, rehefa nanontany le mpianatra tsiny hoe iza ny nanota ile zalahy ty sa ny ray aman-dreniny, de neny Jesosy tsy nandeha tany amin'izany hoe ay ianona nanota na ianona nanota. Tsy nampidiriny tamin'izany lay mpianatra fa nampidiriny kosa tany amin'ny lalam-pamonjena. Inona le lalam-pamonjena? Tsy io lehilahy io ny nanota na ny ray aman-dreniny fa mba hanehoana ny asan'Andriamanitra aminy zao. Tonga de lay famonjen'Andriamanitra no aseho an' Jesosy Kristy. Ry havana, ny situation rehetra mitranga amin'ny fiainanao de tadiavo izay isehon'ny voninahitr'Andriamanitra, tadiavo izay isintomana ny olona ho ao ambalan'i Kristy. Fa matetika tsy izany ny ataontsika. Raha misy zavatra mitranga, mahatonga an'io de ianao nanota. Jereo ndray koa anie tany amin'ny Job, Job tsy nanota, teo mason'Andriamanitra. Fa inona ny tenen'ny olona? Nahatonga anao voanio satria ianao mihitsy no nanota. Tsy nitadiny hoe ahoana ny fisehon'ny voninahitr'Andriamanitra, ahoana ny hitoriana ny filazantsara an'Andriamanitra, ahoana ny anehoana ny asan'Andriamanitra amin'io. Tsy nikatsaka am'izany izy, fa ianao katsao manomboka androany izay isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra, izay anehoana ny asan'Andriamanitra amin'io situation misy io. De aza mitady hoe iza ny olona diso, iza ny naninana, iza ny naninana, fa ndao tadiavina hoe ahoana ny fomba anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary manaraka an'izany ry havana de izao, rehefa ianao mikatsaka an'le voninahitr'Andriamanitra, mitady an'le hoe ny anehoana ny voninahitr'Andriamanitra, de mitranga am'izay leo amin'le 14, isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka ahy raha mbola atoandro ny andro. Zany hoe atson'Andriamanitra isika hitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra mba hahatonga ireny olombelona ireny hahatsapa ny asan'Andriamanitra amin'izay situation rehetrarehetra misy. Mazotoa ry havana mitory filazantsara amin'ny fomba fiakanjonao, amin'ny fomba fiteninao, amin'ny fihetsikao. Sasany anie misy miditra ao am-piangonana de mampidoladola an'le anona kely iny. Mitory filazantsara ve zany? Sasany anie rehefa miditra any am-piasana de mitodika any amin'ny daholo ny olona. Mitory filazantsara ve zany? Manomboka izao vao ny taona, manaova fiaingana vaovao indray.
mba ny hetsika rehetra ataonao, ny teny rehetra zay lazainao, ny fisainana zay isainanao mba ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Mety itenonareo asan'ny pastery zany fitoriana filazantsara zany. Eny tompoko, tena asan'ny mpitandrina tokoa zany fitoriana ny filazantsara zany, kanefa tsy natao an'ny pastera fotsiny ihany. Ny ao amin'ny Matio 7:20 mandehana ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marka 16:15 ihany koa milaza an'izany. Fa ny farany ry havana dia izao, eto amin'ity soratra masina ity ny 5 ka hatrany amin'ny 7 dia tena mampiseho Jesosy Kristy eto, manambara ny tenany ho tena fahazavana izy. Satria nahoana? Rehefa teo ilay zalahy dia niteny Jesosy, zaho ny fahazavana zao tontolo zao. Amin'ny mahafahazavana zao tontolo zao an' Jesosy Kristy zay dia manova ny situation misy izy. Raha hatramin'izay no lazaina fa jambatra any ankibony ireny io novan'i Jesosy Kristy zany zavatra zany. Ny fahazavana ry havana dia manova zavatra anankiray ho tonga mazava. Ianao izay atao hoe mpitondra ny fahazavana ary ianao mihitsy ilay fahazavana, satria mitoetra ao anatinao Kristy ilay fahazavana, dia ianao mihitsy zany no antsoin'Andriamanitra mba andeha hanova ny olona anankiray, hanova ny situation anankiray. Tahaka ny hoe miditra anatina efitrano maizina ianao dia ianao mihitsy no manazava ny ao, ianao mihitsy no mitondra fahazavana ao. Labozia kely mandehandeha zany nareo. Hivavaka isika ry havana, misaotra anao zay ry Tompo Andriamanitra rainay eo fa lehibe ny fitantananao anay, lehibe ny fiandriananao, lehibe ny fahasoavanao izay apotranao amin'ny fiainanay. Misaotra anao Tompo fa ianao ilay fahazavana tokoa, mahita ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fiainanay, mahita ny pentipenti-pahotana eny aminay eny. Ary misaotra anao fa matetika izay raha maika izay ny tsara olona, maika izay ny anakihana olona, dia natsoinao zahay mba hitady ny voninahitra ao anatin'izany situation rehetra izany, ary eo anatrehan'izany dia miantso anay ianao mba hitoro ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, mba hahatonga an'ireny hino ka mba ho vonjena ihany koa tahaka anay olombonjena izany. Dia misaotra anao Andriamanitra fa ny fidiranao ao anatinay tokoa no mahatonga anay ho mazava ka hizara izany fahazavana izany amin'ny olombelona rehetra izay mihaona sy mifanerasera aminay. Toa ny fanahy mazoto izay Andriamanitra ahavitana izany, toa ny herinao izay mba ahavitana izany rehetrarehetra izany, mba hijoro amin'ny mpahasahiana izay satria manana anao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ary havana dia samy tahian'Andriamanitra indray dia mirary soa daholo.